Vatimpana hedni pasteur Barbier Christina. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana, vavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, miantoraka manoloana ny falebiazanao sy ny famasinanao. Amin'izao maraina izao izahay zanakao asan'ny tananao, manaja anao manome voninahitra ny anaranao masina, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ampanetretena Jesosy no anatonanay ny seza fiandriananao, ka miankohaka manoloana ny fahamasinanao. Saotra fa nivelominao tamin'ny ity maraina ity, nomenao zao tombonandro vaovao zao. Tsy mendrika n'izany, mpanota, mpanompo tsy mahasoa, kanefa tompo mbola naminjanao fo e. Koa misaotra Jesosy eo. Mamelany elokay mpamonjy, mamindra fo aminay, satria dia na dia mivony fo posaka ny masoandro, tsisy miafina aminao ny faharatsian'izao zanak'olombelona izao. Koa mila ela-paladia Jesosy, esoa izay rehetra tsy anao, ahafahanay indray hamakivaky ity tontolon'andro androany ity amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Meo anay ny vatsim-panahy, hoentinay Jesosy malala hamakivaky izany tontolon'andro izany. Raha misaraka aminao mantsy izahay tsy mahefa na inona na inona. Koa tahio ny teninao, ampitondranao ny mpanompo tsy mahasoa izay nifidinao indray amin'izao maraina izao. Ampahery Jesosy ny mpanomponao tsirairay avy. Dia mitenena tompo araka ny fombanao. Vonina ianao anao izahay, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny iveloman'ny olona fa ny teniny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Sambatra izay manantona an'i Jesosy. Zany ny lohatenin'ny fampahirizana izay omenantsika amin'ity maraina ity. Hojerentsika ary ny filazantsarani Jesosy Kristy Tompo nosoratany Jaona. Jaona 4:1, andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 10. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 6, verset 37 à 40. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anaran'ny Jesosy. Izay rehetra omeny raiko ahy no hanantonahy. Ary izay manantonahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny hahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ampitomboina amintsika lalandava riavana ny fahasoavana omba ampiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Sambatra hoy ny lohateny teny am-boalohany izay manantona an Jesosy. Izany no fampirisiany filazantsara anio. Izany no bitsibitsiky ny fanahy masina amintsika olombelona rehetra. Izany no efa nantsoina, ary izany no mbola antsoina ankehitriny, ary izany ihany koa no mbola hantsoina raha mbola maharitra koa ny androny tany. Ka hoy ary ny tenin'ny tompony hoe manatona any Jesosy. Izay manantona azy tsy mba misy olaviny mihitsy, satria tsy misy manantona an Jesosy afa-tsy izay nomeny ray azy. Izay nomeny ray an Jesosy ihany mantsy no mahazo manantona an Jesosy. Ny ray te hanome izao tontolo izao ho an'ny zanaka
Tahaka ny tiavany hanome ny zanaka ho an'izao tontolo izao. Tsy hain'ny olona ny hanantona an'i Jesosy, fa ny toetsain'ny olona mantsy dia manositra ny fambara an'i Jesosy Kristy, na amin'ny tenany zany, na amin'ny asany, na ny raharahany. Tsy maintsy misy anefa ny fitaomana avy amin'ny iray vao manantona an Jesosy ny olona. Fa hoy mantsy Jesosy, tsy misy olona mahay manantona ahy hozy raha tsy taon'ny iray izay naniraka ahy. Ny entina mitaona dia tsy inona tsy akory fa ny filazantsara sy ny fanahy masina. Izany fitaomana iray izany ry havana no mahatonga izao tontolo izao koroa-toko. Koroa-toko ahoana hoy ianao? Toko iray ny manantona azy, ary toko iray koa ny tsy manantona azy. Ny manantona azy mantsy dia zao, tsy noterena, ary ny tsy manantona azy koa dia tsy nosakanana, satria miankina amin'ny safidipony roa tota, na ny manantona na ny tsy manantona. Ka ny filazantsara sy ny fanahy masina mitaona nefa ny hoe manantona an Jesosy. Izany no fitaomany iray. Tsy mety manantona mantsy ry havana misy sasany. Mety misy antony maro samihafa no mahatonga an'izany. Saropady loatra mantsy ny fivavahana, ka manositra amin'ny toetry ny olona araka ny nofo, ary dia izay te hiliba sy hanara-po amin'izao fiainana izao koa dia tsy afaka manantona an Jesosy. Misy anefa manaika ny fitaomany iray efa nampianarin'Andriamanitra izany. Ireny dia lazain'i Jesosy hoe omeny iray azy ka manantona azy. Olona nandre tsara ny feon'ny filazantsara izany, efa nofoazina sy nohitsehiny fanahy masina izany. Tsy mety mahita fiadanana intsony raha tsy mibia eo amin'ny Jesosy hatrany hatrany. Tsy misy mahasaka anazy tsy hanantona amin'ny Jesosy izany olona izany. Aminy ny fivavahana dia tsy mba atao hoe fe hatao fotsiny, fa zao tena vonjy aina mihitsy aminy. Ambony aminy i Jesosy Kristy Tompo. Ka ninona mety fanaratsiana an Jesosy na mivantana na ankolaka vao maika mampitombo ny fitiavany an Jesosy izany. Efa lasan Jesosy mihitsy ny fony, ka izao no mba hira nokaloiny hoe manolo tena ho anao, fa mandre ny feo ny antsonao. Zato tenako izay mania, ka raiso Tompo, raiso Jesosy tia. Olona toy izany no lazain'i Jesosy hoe izay manantonahy tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy mba ho lavon'i Jesosy mihitsy ireny ry havana, satria tsy nidina avy tany an-danitra hanao ny sitrapony izy araka ny voalazany, fa ny sitrapony iray izay naniraka azy. Ary ny sitrapony iray izay naniraka azy dia ny tsy hamela hisy very izay rehetra nomeny rainy azy. Mpamonjy no anarany. Asa dino izany? Ary ny mamonjy no raharahany Jesosy. Tsy mba ny mihatra amin'ny tenany no nahatongavan'i Jesosy tetỳ tany. Tsy ny hitady laza na ny voninahitra, fa ny hijaly, ny hofaty hamonjy ny mpanota izay maniry famelan-keloka. Ka raha misy manantona azy, mazava ho azy, tsy mba ho lavony mihitsy. Tsy mba ho laviko mihitsy hoy ny Tompo, hoy indray ny teny. Akory izany tarehiny izany filazantsara izany ry havana malala. Inona re no fampiononana mahatoky tsara kokoa no izany teny izany? Koa anio ary havana, efa nanantona an Jesosy marina va izaho sy ianao? Efa namaly ny antsony tokoa va izaho sy ianao? Didiny pahoriana mantsy ny fiainantsika amin'izao tontolo izao. Toa ifanatotofan'izao rehetrarehetra mangidy izao, ny fisentony foko sy ny fonao indrisy, avy amin'ny manodidina anao sy amin'ny manodidina ahy indrisy. Nefa raha reko sy renao zao teny zao hoe izay manantonay tsy mba misy laviko mihitsy, moa tsy toy ny rivotra mamelombelona ahy sy ianao fa izany. Raha manantona an Jesosy mantsy izao sy ianao,
Amin'izao mety manjoa isianao izany dia manome toky isianao tokoa izy fa tsy mba ho laviny mihitsy anie. Olona mahantra maro havana toa isianao na tany aloha izany na taty aoriana izany no efa nanantona an' Jesosy ka tsy mba no laviny mihitsy. Tsy mba miova mantsy Jesosy fa malemy fanahy vonona handray aisianao izy hampiasany ny fitiavany. Azany na tonga azy nilazany amin'ny Matio any hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no anome fitsaharana anareo entony zogako i Jesosy ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy mba miavina am-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matetika mantsy ry havana isika kristianina dia tratrany ady-panahy mamay tena mamay vai. Sa mbola tsy nanjoanao ve izany ry havako malala? Misy andro izay atsarovatsika ny tsy mety rehetra izay nataotsika. Voalahatra sy voarantiranty eo anolohan'ny masosika avokoa ireny ratsy nataotsika ireny. Ary dia voalahatra tahakan'izany ny fahotantsika. Izy rehetra ireny dia toa misoratra miampangatsika hoe very ianao, olona ratsy fanahy ianao, mpanamartena ianao, olona miambo kristianina ianao, olona mpamitatena ianao. Amin'izany totako na ny tany aman-danitra ka safitry ny alahelo ny fotsika sy ny fanaditsika. Nefa akory ry havana ny fisavan'izany raona mainty izany raha miposaka eo amin'ny masom-panahintsika ilay masoandro nainaka miteny amintsika manao hoe izay manantonahy anie tsy mba misy olavoko mihitsy. Tony miaraka amin'ny vavany onjany fo ka ny fitomanina manjary fiobiana tsaroana ho mamery ny eo anilan'ny Jesosy Tompo. Angamba izasanao koa mety efa potraka lalina amin'ny fahotana. Leo laza amin'ny olona rehetra mety ataon'ny olona hoe mpanao ratsy, mety ataon'ny olona tokoa hoe efa matofoka an'izao olona manodidina rehetra antsika izao, izay mahita isianao mety manondro molotra isianao. Raha sendra mody anefa ny saiko sy ny sainao ka matsiaro ny heloka be, mamonjy ny ainao eo am-potry ny hazo fijaliana izao sy ianao, dia horeko sy horenao tokoa ry havana ity teny mahafaly ity hoe zay manantonahy tsy mba misy olaviko mihitsy. Eny, mahafa-po mihitsy eny ry havana ny manantona an' Jesosy. Mety handray tsara izay manantona an' Jesosy. Handray inona? Handray fahasoavana, handray fiadanam-po, handray fahononam-po. Toy izany koa ny amin'ny fanahy, satria dia hoy Jesosy hoe izay manantona azy izy omeny ny fiainana mandrakizay. Tsy mba mizara vava fotsiny Jesosy fa mateo tia izy amin'ny filazany. Koa dia mety mihevitra tsika hoe aiza ny fiainana mandrakizay? Manana ny fiainana mandrakizay ihany ve zaho? Toy izany koa ny fanahy. Nefa very mandrakizay kosa isika raha very izany fanahy izany. Izay efa nomenan'i Jesosy tsy mba havelany sisy ho very araka ny teniny teto. Fa tsy misy izay maharombaka izay ho ampelantanany mantsy. Ary tsy misy manohatra ny herin'i Jesosy. Izao ny sitrapony raiko ny Tompo dia ny hahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Hahazo fiainana mandrakizay hoe tena zavatra ange zany ry havany. Fiainana, inona moa no maminy izay rehetra miaina tahaka an'izany? Na dia izao fiainana ataotsika hoe marefurefo izao aza kenakenaina iry, hohanina ny hanina, tafiana ny lamba, alaina ny fanafody, tandremana izao torohevitra hasalama rehetra izao. Izany mba inona itsonjovana ny aina? Komaika va ilay fiainana mandrakizay no kolokoloina fatratra? Tena fiainana izany ry havana.
tena fiainana tokoa. Voafona ao anatin'izany rehetra izany koa, ao anatin'izany fiainana mandrakizay izany, ny hery mandrakizay, ny fitiavana mandrakizay, ny fiadanana mandrakizay, ary ny fahasambarana mandrakizay. Ry kristiana malalo, moa famantarana efa tsaronao, efa misy ao anatinao sy aty anatiko va izany rehetra izany. Hery mandrakizay izany, fitiavana mandrakizay izany, fiadanana mandrakizay izany, fahasambarana mandrakizay izany. Raha tsy izany mantsy ry havana, malahelo amin'ny lazavinao ary manao azafady aminao, fa sady mpamitaka izasy ianao no voafitaka. Tsy isan'izay omen'ny ray an' Jesosy izasy ianao, ary tsy anisan'izay manantona an' Jesosy izasy ianao, ary tsy mba anisan'izay tsy ho lavin' Jesosy. Koa mila tandremantsika ny farany ry havana malala. Mila tandremantsika izany. Jesosy milaza eto fa izay manantona azy dia atsangany amin'ny andro farany. Eny, izany dia hevitra mahafa-po tokoa. Izany hoe tsy ho fahalovana ao am-ponao io farany olombelona io, fa io dia toy ny fotoana izay miserana fotsiny zany, fa mbola hisy ny fotoana vaovao, hiposahany tena vaovao avy amin'ilay tena efa simba sy loa, ary izany ilazain'i Jesosy hoe izaho ho hanangana azy amin'ny andro farany. Ny olombelona rehetra dia tsy maintsy hatsangana, nefa izao dia tsarovy. Nefa amin'ny fitsanganany dia tsy maintsy manaraka ny karazany roa ny olombelona. Ny nanaiky ny fitaomany ray dia ho arina ondry ireny hankeo amin'ny toerana havanana, fa ny manda kosa ny fiantsoana dia ho arina miosy ireny hankeo amin'ny toerana ankavia. Ny ondry eo amin'ny ankavanana mizotra makany amin'ny fiainana, fa ny osy eo amin'ny ankavia kosa dia mivarina amin'ny fahaverizana izay voavoatra ho an'ny bevoly sy ny anjeliny. Farany, ry havana malalo, ry havana malala rehetra miazakazaka miaino ny filazantsara, mbola atao antsoavy ny hoe manatona an' Jesosy. Manatona isika, miankina amin'izany ny ho anjarako sy ny anjaranao raha tonga ny farany. Aoka tsy ho mety ho voafitaka izao sy ianao, sao dia very ny anjarako sy ny anjaranao any an-danitra. Misy ny lanitra ry havanao, tena misy Andriamanitra, misy ny fitsarana, ka andao ho hevitra sao variana sy sondrina amin'izao fiainana izao. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa tsika kosa ny fanatonana an' Jesosy, fa hoy Jesosy ny hoe izay manantona ahy tsy mba misy laviko. Aleluia, amen. Na ivavaka isika, sotra mpamonjy malala, ianao tokoa ilay tenin'ny fiainana. Misaotra Jesosy fa na dia tsy mendrika aza izahay, mbola manakoako ny filazantsara anao, tahaka nampitondranao an'i Jona mpanao batisa, mibebala ianareo, fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra. Sotra Jesosy malala fa tsy avelanao ho tratran'izao toromaso-pana amin'izao fiainana izao izahay. Tsy avelanao ihany koa ho rentriky ny ity zavatry ny tany izay mora lo, feno arefesina, mora madimba. Jesosy malala, fa mbola mamoa anay ianao ny alalan'ny filazantsara anao, ka miantso anay ary mbola manome ny famindramponao hoe izay manantona anao anie tsy mbola misy milavonao hoe. Sotra Jesosy, sotra tompo, mamelany elokay Jesosy malala fa matetika anie tsy manantona anao izay na dia manakoako ny filazantsara anao. Malaina izahay, kamo izahay manantona anao. Fonanay izany Jesosy, fonanay izany Jesosy malalako. Azavelanao irery izahay, fa tsisy foinao very tokoa an'izay na dia iray aza. Irao ny fananao mahery tompo malalako, irao ny fananao masina, anaitaitranay isan'andro isan'andro Jesosy, taonanay bebaka, hiala amin'ny ratsy fanaonay, ary hanantona anao tokoa amin'ny fo tena manontolo Jesosy malala ibantsina ilay Jerosalema vaovao, zay toerana efa voavoatra ho anay raha totokoa zahay, voasasa amin'ilay ranondranak'ondry tsisy kilema ka handova izany fiainana mandrakizay izany. Misaotra tompo malala mankasitraka Jesosy io. Raisy ny fitahiana ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra iray milazainy amintsika tokoa hoe fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao hoe, ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo nampanantenany antsika tokoa hoe
tompo anao ny fahasoavako. Ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ny fanantenany andreo mpianatra hoe fiadanako no nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Izany rehetra zany toetra ty anatinay. Eny, hoy tokoa ny tenin'ny tompo amin'ny teny io ty hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Ary zay manao tolay tsy mba misy olafiko. Misaotra Jesosy ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao ny voninahitra ny sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra zany ankehitriny, mbola ho anao mandraka izay fa ho anay kosa tompo. Ny faharisina hanantona anao isan'andro amin'ny alalan'ny fibebahana ary ihany koa ny fiadanam-po miaraka aminao. Haleluia. Amen.